Nahazo tranopokon'olona vaovao ny fatry ny Amparigidro faritra fahafito ao anatin'ny fokotaniny Antanimalandy. Nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ity tranopokon'olona ity ny andron'ny zoma fa 20 ny volana Martsa. Ny lehiben'ny fokotaniny Antanimalandy no angadinananana sy vinahitana ity tranopokon'olona ity. Raha ny fanazavana voaray dia ny tsipaipaika nataon'ny mponina teny amin'ny fatry ny Amparigidro no nahavitana ity trano ity. Misy vina nataoko teto Antanimalandy raha vao vatany may ity tranopokon'olona Amparigidro ity. Indroa nataoko tafisatrana izy dia nisy nandoro, nataony taoly izy nisy nandoro keo zany nametraka hoe tsy maintsy ataoko trano parapay ty tranopokon'olona ity. Tamin'ny fotoagnany confinement be tamin'ny 2020 manomboky ny fotodrafitrasa tamin'ny mois de juin amin'ny confinement igny dia tsy nitsatra zahay nadia namevay aza ny fahorina no ny arety igny aza dia tsy tambagnanenanao asa fampanosoagna zany izy io hitantsika io tranopokon'olona zay nataony vahoaka amin'ny alalan'ny tsipaipaika. Zay no navitana izy. Azony rehetra atao ny mampiasa ny tranopokon'olona ary afaka anaovana ny etsika maro isan-karazany ho tombotsony daholo be. Ity zany raha misy vaksiny atao, raha misy raha mety atao dia ataony trano fanaovana vaksiny izy. Ary mieritreritra koa zahay dia wampanaovana cours memem-poagna izy io, cours anglais zany satria lamody zany amin'ny fotoagna izy io maro tanora zay Antanimalandy ety. Ary tsy ho ambela zany satria ny tanora raha tsy voavalavala dia mania amin'ny zavatra hafa. Lasa mifoka raha mahadomela izy mba hahafahana mitezana tanora dia zany aby ny etahitanay antony agnanovagna io tranopokon'olona Amparigidro. Anisany fotodrafitrasa ilaina ny fanangana ny tranopokon'olona tahaka izao raha nambarany lehiben'ny fokotaniny Antanimalandy ary miainga avy ny fotony mpifampandrosoana ahafahan'ny fitondram-panjakana manampy ny toerana iray.